Eny ary fahalemerabatsika aminaran'i Jesosy indray a ity andro anio ity a manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a izay tonga mivantana eto Antsahamanitra izay manaraka amin'ny alalan'ny pejy ihany koa any amin'ny toerana maro isan-karazany a eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ho anao sy ny ankonanao anio. Minisy manantena fa salama ianao ary minisy manantena fa mbola nona sy mangetaeta ny fahamarinana indray ianao androany mba ahafahan'ny tompo mamoky anao. Amen. Satria Andriamanitra tsy mamoky afa-tsy mampanona. Azonao ve zany? Andriamanitra tsy mamoky afa-tsy izay mampanona. Raha nona hanina ianao dia hanina nomeny anao. Nona fanasitranana ianao dia fanasitranana nomeny ianao. Nanatonan'i Jesosy ny olona maro isan-karazany fa tsy nanatona azy ho izy amin'ny filazany noho ny amin'ny fanambarana fa nanatona azy ho ny amin'ny zavatra hafa. Nanatonan'i Jesosy ny olona mba ho sitranana dia tsotra be ny prosedura fanasitranana mino dia sitrana. Fa rehefa nanatona azy izy ho an'ny fanasitranana dia tsy nomeny azy ny famonjeny satria tsy izay no nanonany zareo. Ny antsoantso Bartimeo jamba ory Jesosy zanaky David mamindrafo aniko. Tsy nentina angina izy noho ny amin'ny finoana ampolo loatra tao am-pony dia nanatona azy Jesosy, inona ny tianao ataoko anao? Ozy Bartimeo jamba ny mba hasitranana ny masoko tompo. Say ihany ny ilaiko ny mba hasitranana ny masoko. Ozy izy Jesosy zay finoanao, ok, accordé. Fa tsy isy toy amin'ny fatapitra hatreo. Satria tsy famonjena zavatra fa ny ilaina. Folo ny boka nanatona Jesosy ray lahy Samaritana, izy folo lasa mitady fasitranana amin'ny fabokana, izy folo lasa tsy mitady famonjena, azo ny ilainy samy miala le izy. Dia takizay ihany koa tsika. Izay manona anao no azo amikisana anao. Izay mampangetaetana anao, izay mampangetaetanao no azo ampisotroana anao. Ka raha anao na sy mangetaeta fahamarinana ianao androany dia eto ny toerana mety indrindra ndraisanao an'izany. Amen. Mampizara ny afatra Andriamanitra sika amin'ity andro anio ity. Nary ny vakitsika. Ndatsika hijery ny Korintiana voalohany toko faharoa. Epistely nosoratan'i Paolo an'ny Korinto dia ny toko faharoa no hojerentsika. Dia ny andiny voalohany sy ny faharoa. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary izao koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny fahendrena marevaka. Raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa nini tsy afantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ny faharoa jerentsika dia Korintiana ihany. Faharoa. Korintiana faharoa toko fahavalo dia vaketsika ny andiny voalohany. Korintiana faharoa toko fahavalo andiny voalohany. Zavaka teny aminaran'i Jesosy. Ary ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonan'i Makedonia.
fa tamin'ny fahoriana be zay za toetra azy no nitomboany hafaliany ary ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny arena ny entsim-pony ka vavolombelona fa araka izay zakany ena mihoatra noho izay zakany azy sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay kambana amin'izany fanompona ho an'ny olona masina izany. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no fampizarantsika amin'ity andro anio ity. Dia izara aminao aho ny position izay misy ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra. Misy position anankiroa misy ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra. Misy ny identité dia misy ny atao hoe position. Ny atao hoe identité dia ilay mahainao anao. Fa ny position kosa na ny asa izay ataonao dia tsy mamaritra ny identité anao. Ohatra tsotra afahako manazava an'ilay izy dia zao ao anatin'ny tokantrano dia raha misy olona anankiroa, vehivavy anankiroa, ny anankiray renim-pianakaviana dia ny anankiray mpanampy, dia ny identité an'ireo olona anankiroa ireo dia zay renim-pianakaviana sy mpanampy. Fa ny position an'ireo olona roa ireo kosa mety mitovy. Zany hoe ilay zavatra ataon'ny mpanampy ihany no mety ataon'ny renim-pianakaviana ihany koa. Samy manasa vilia ohatra. Fa tsy hoe rehefa manasa vilia ny renim-pianakaviana dia lasa mpanampy indray ny anarany. Ary tsy hoe rehefa tsy manasa vilia ny mpanampy dia lasa renim-pianakaviana indray ny anarany. Fa zay ilay position sy identité. Azonareo hatreo. Ilay zavatra atao zany mety mitovy. Fa ilay maha-izy azy tsy mitovy. Ilay toerana izay raisiny ao anatin'ny tokantrano. Dia izay aloha zany iny tapany ray. Ka ao amin'Andriamanitra dia misy an'izay toerana anankiroa zay ihany koa. Toerana anankiroa izay toa mifamadibadika. Toerana anankiroa izay toa mahalasa saina indraindray hoe ahoana ary fandehan'izany. Fa ifampizarantsika anio. Israely dia napetraka ho mpanompo. Ny olona ao amin'ny Kristy dia napetraka ho zanaka. Ny Israely dia napetraka ho mpanompo ary tsy maintsy manaraka ny zavatra rehetra izay tenenin'ny tompony. Raha vao tsy manaraka izy dia mitotona ny sazy, mipetraka ny sazy. Raha vao tsy miaino sy manaraka an'izay rehetra nodidiko anao anio ianao ho Jehovah Andriamanitra, dia ho aminao sy ho tonga aminao zao loza rehetrarehetra zao, zao fanozonana rehetra zao. Voaozina ianao ao an-tsaha, voaozina ianao ao an-tanàna, voaozina nateraky ny kibonao, voaozina ny vokatry ny taninao, aniritsily sy hery. Lalana anankiray no anatonanao ny fahavalonao, fa lalana fety kosa ny andosoranao, andosiranao, hitsoka, hiala eo anatrehany. Zany ny karazana sanction, zany ny karazana loza, zany ny karazana famaizana zay nomena Andriamanitra ho an'i Israely mpanompo. Fa aty amin'ny fahatongavan'i Jesosy kosa, rehefa tonga zanaka ny olona anankiray dia nomena fahafahana. Ozy izy niresaka tamin'ny Galatiana ny apôstôly Paoly hoe natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo dia aza manaiky ho andevon'olona intsony. Satria tamin'izany fotoana izany nisy olona nanandevo dia niresaka fa tsy maintsy averina ambany lalàna indray ianareo, fa tsy hoe vita fotsiny famonjen'i Jesosy dia samy miala. Fa misy an'izao tsy maintsy tanterahana, misy an'izao tsy maintsy arahana. Zany hoe tsisy liberté indray. Dia inona ny zavatra nataon'i Paoly? Naverin'i Paoly ilay izy, natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo. Ny etapy voalohany ao anatin'ny fanompona ny Kristy dia ny toerana mahazanaka. Inona tsara? Tsisy ninina azonao atao raha vao tsy miverina ianao aloha. Tahaka ilay zanak'Adala, mody aloha. Mody aloha. Ozy izy ilay zanak'Adala no teo anatrehany ray. Rainy io. Rainy. Raiko. Efa nanota teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao Tsy mendriky ny atao hoe zanaka otrony ataovy hoe ray ho isan'ny mpanomponao Ilay mitady hiverina ary amin'ny lalàna indray ilay zanak'Adala.
dia ozy izy nraina tsy zany anaka atao antsika anao fety aloha andao antsika hikarakara fety aloha aloha soloana ny akanjonao aloha ianao karakarainy aloha asiana kapa ny tongotrao aloha asiana peratra ianao anaovana alliance ianao anaovana fifanarahana ianao dia anaovana fety mahafinaritra ianao amin'ny fotoana anankiray ny olona anankiray tafody ao amin'ny Kristy dia mahafinaritra be ohatran'izay ny fiainana atao anao daholo ty zavatra rehetra ty karakaraina ianao omena tenin'Andriamanitra ianao fampaherezana raha marary ianao mena fanasitranana asoavina atao an'ity atao an'izao atao an'izao ny fiainanao rehetrarehetra miodina ao aminao maty Kristy ho anao fovela ny elokao na misy fahatosoanao ary levony zany amen zay ny tepoka voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Kristy ny fiarahana amin'ny Kristy tsy tonga dia hoe mela amin'ny ratsy fanao mitovy amin'izay le zanakadala zany efa nanota teo anatria lanitra sy teo anatrianao tsy mendriky ny atao hoe zanakao tsony minao fa nisoratany mihitsy zay vao niangatany raha vao mody reto avy ny tononiko dia mipirina ny epôsy le taratasy kely dia alohany iny dada fa miazakazaka ina mola izy teo efa nanota teo anatria lanitra sy teo anatrianao zay iny dada efa nanota teo miaraka amin'le endrika mampalahelo miezaka mampalahelo mba azo famindrapon'ny rainy efa nanota teo anatrian'andro efa nanao zao efa nanao zao aleo za mba ohatran'izao aleo za mba hikosika trano tata aleo fa dioviko le vese atoko mangirina be ohatry le lafina tata aleo fa tena karakaraiko daholo zay karakaraina rehetrarehetra porsiko ny trano ataoko an'ity ataoko an'ity ataoko an'ity ozondray no tsy zay petraka tsara ianao aloha tena tsony mpanompo hikarakara azy satria ny position tian'Andriamanitra isatsika dia eo amin'ile mahazanaka aloha amen asa tonga dia miazakazaka be zay ala misikara io zay ala mitoka dia manomboka androany anko dia hivavaka foana isaky ny namola fitaombavaka paster talata eo avy larbe eo avy koa zoma hiezaka amin'ny indray ataoko daholo ty zavatra rehetra ty fa kiko i baiboly io manomboka iza moa fanombohana anazy dia ho asesiko daholo le ohatr'izao dia ataoko le ohatr'izao ataoko le ohatr'izao avanceko daholo le zavatra tiako atao rehetrarehetra ary eo ambadika kely ao misy faniriana te hividy ny famindrapon'ny ray te hividy famelan-keloka te hividy fiainana mandrakizay te hividy fanadiovana fa zao ny tenin'Andriamanitra hoe menantsika maimaim-poana ny rany Kristy anadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra amen olona afaka ianao fantatra ho inona ny liberté anao teo amin'ny andro zanak'Israely dia tsy fantatra mihitsiny fa ny zavatra rehetrarehetra zay atao dia vidiana daholodaholy vidiana misy vidiny daholo raha vao tsy manaraka an'iny ianao misy prix à payer ao anatin'izany fa ny olona rehefa mandray ny fitiavany Kristy dia mandray ny fahasoavana ka tsy tsaraina intsony ianao noho ny amin'ny zava-bitanao lasa sy noho ny amin'ny tsy famendrehanao an'io fa ny zanak'Andriamanitra dia omena maimaim-poana zay le liberté rehefa voarainao famonjeny Jesosy dia zao lazaiko anao na hivavaketo ianao na tsy hivavaketo rehefa voaray ho any famonjena dia voavonjy ianao na misy tsy fataterahana ary ataonao androany zany lahady dia misy tsy fataterahana vitanao raha pitso Jesosy tonga tsy mila miteny aminy ianao mba larobe farafaratsy mivita fotoam-bavaka amin'iny avita fihavanana tsara aminao ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia tsy zasy ianao no nanao azy fa ny ranony zanany latokana dia amin'ny azo fijaliana etapy voalohany zay zanak'Andriamanitra misitraka ny zavatra rehetra tsy nanao ninina ilay zanakadala ozay zany fomba firesako velarina ny sakafo olona tsy namofo karaoty olona tsy nitoto vary olona tsy nandroaka omby olona tsy namono ninina fa mimpanompo ny nanao ny zavatra rehetrarehetra dia ilay zanakadala misitraka fotsiny tsy zay nataon'iny tsisy hoe anao fetytsika fandana aloha miasa fa karakarao tsara tsisy an'izany lay lamba izay nampitafiana anazy tonga dia nomena maimaim-poana lay peratra tonga dia napetraka teo amin'ny tanany zay le resaka misitraka fotsiny ihany ny zavatra izay nataon'ny rainy ny etapy voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Kristy ny fahateraham-baovao tsy nataon'ny zaza zany tsy voateraka ny zaza izay ndeha aloha miasa vidanana kosy nga tonga ho azy eo anelakela-pety kosy dana miasa lony
tsisy mihitsy hoe miteraka ianao dia miasa ny zaza aveo mavomahazo nono inona ny memenomana dia zazakely mitomany io zany inona memenomana ko raha tsy moramora fiainana ety ambonin'ny taniko so verinao fotriny tao akibo ary ty fiainany ity tsisy an'izany fa zaza rehefa voateraka tonga dia misitraka ny fanomezana avy amin'ny ray aman-dreny tonga dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra tsy misy na inona na inona zay natao hoe liberté libre ianao manompo raha mbola tsy mahatsapa an'izany liberté manompo zany ianao mbola milalandiso ianao raha eritreretinao fa rehefa tsy tonga mivavaka ianao dia ho any amin'ny elo lalandiso zany raha eritreretinao fa rehefa tsy tonga mivavaka ianao dia isy fahatezerinan'Andriamanitra hilatsaka avy any an-danitra lalandiso zany raha eritreretinao fa nisy nangalatra nisy namaky ny tranonao satria ianao tsy nivavaka satria ianao tsy namerakitra zany hoe ny famatorana izay mbola iainan'ny olona maro e vao misy problema dia anontaniana manahoana aloha ny ampahafolony alohan'ny resantsika marina tsara ve izany pastera fa iandrindritsika zao niezaka moa ny tena za fa 3 volana farany teo dia tena amboarina ilay fomba fiteny amin'io zay mihitsy ozy pastera Andriamanitra tsy azo vazovazina zio izy tsy azo vazovazina fa zay afafin'ny olona ny jinjainy zay voasoratra ny soratra amaziny olona tsy olona norobainareo fa iza Jehova norobainareo amin'inona nandrobana ny amin'ny tsy nanateranareo ny ampahafolony malaky toko 7 haiko tsara reny so venao fa tsy haiko reny hoe tsy mitory areny tsika dia tsy mahay tsika tsara reny zavatra reny fa zany atao hoe fanompoana ao ambany lalàna zany atao hoe fanompoana ao ambany figejana ao ambany fanandevozana ny andevony tsy maintsy manao zavatra fa ny zanaka manao zavatra ao anatina fahafahana anatina liberté rehefa tonga eto ianao dia raisina ampitiavana rehefa tsy afaka ianao amin'ny heriny fa tonga indray ianao afaka tababolana dia ampitiavana ihany ny andraisana anao fa tsy miaraka amin'ny karavasy izy avy ilay tsy tonga tamin'ny heriny izy zay miaiky ny elony dia azo famindrapo zay mitsotraka mafoy mahazo famindrapo tsy izany ny fomba fitondran'Andriamanitra dia mifanekena vaovao fa ateraka ianao dia omenanao ny fanahin'ny zanaka dia libre ianao fa ilay liberté ao anatinao manosika anao hitady any dadanao dia lasa ianao manatona fa misy teboka faharoa ao anatin'ilay tantara tsy izay ihany ny position tsy izay ihany ny toerana ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa misy niveau 2 ilay izy ary jerenao tsara inona nantony namakiantsika ny Korinthiana voalohany toko faharoa teo andehany voalohany sy faharoa ozy Paoly zara tonga teo aminareo dia tsy nanatona anareo tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoana ny hery sy ny fanan'Andriamanitra dia ozy izy amin'ny andinin'ny faharoa Korinthiana voalohany toko faharoa andinin'ny faharoa fa zaho ozy izy tsy te hahita zavatra hafa eo aminareo afa-tsy ray ihany dia Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana ina problema amin'reto Korintiana reto ny Korintiana dia nijanona niveau 1 nijanona karazana olona izay zanaka dalanody tambatambazina izay zanaka dalanody atao daholo ny zavatra iriny rehetrarehetra fety zany ny ilain'ny zanaka dalanody fikarakarana zany ilain'ny zanaka dalanody peratra zany ilain'ny zanaka dalanody mena kiraro zany ilain'ny zanaka dalanody mandefitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zao aloha mbola vitany zaporetina be loatra izy tsy voatery zay nge fa libra tsara ao Kristy libra tsara ao Kristy dia aloha andeha moramora ilay zavatra aloha andeha tsotsotra eny ilay zavatra aloha anaraka ritma ny eny ny tompo no manao an'izao ny tompo no manao an'izao miandry vanim-potoana ny tompo fotsiny ihany ka Andriamanitra nge tsy afaka mandany teniny Andriamanitra tsy afaka manohitra ny teniny fa rehefa miteny izy fa nomeny fafany ianao dia nomeny fafany ianao tsy afaka nivadika mihitsy izy hoe rehefa nataoko fandiniana ohatra ny ararotinareo fa le mepanaako ka manomboka zao petako daholo zay rehetra medaladala eo
tsy manao an'izany Andriamanitra, tena milazanao an'izany a. Fa na hiverina amin'ny fanaon'izao tontolo izao ary ianao, gaga ianao mahita karazana olona tena nanompo an'Andriamanitra fa verina amin'ny fanaon'izao tontolo izao, miandra ianao fa tsisy varatra milatsaka mandrakitiny androany. Miandra ianao fa to tsisy kapoka mandrakitiny androany. Miandra ianao fa to tsisy sazy mandrakitiny androany, fa mbola miriaria eny ihany izy. Fa ahoana ary izany fiarahana amin'Andriamanitra zany? Andriamanitra tsy mihodina amin'ny teniny zany. Fa omeny liberté ianao dia anao ny liberté. Anjaranao ny mampiasa le liberté amin'izay hoe ho ataoko inona ity libertéako ity? Ho entiko amin'inona le libertéako? Hijanona hipetrapetraka sy atoritory ve aho? Dia hiandro ny fiavian'i Jesosy. Rehefa ho avy Jesosy ndray androany eny amin'ny raholanitra, dia misy olona tena milaza anao vovonjy fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe toy ny avy amin'ny afo. Misy an'izay ao amin'ny Baiboly sa tsisy? Korintiana voalohany toko 7, tahaka ny avy amin'ny afo. Satria maninona? Tsy zarizary le asa fiainana tsy vitan'izay etapo voalohany izay. Midinganao amin'ny fanompona an'Andriamanitra raha lasana bavy. Israely mpanompo dia napekarina niveau ho lasa zanaka. Rehefa tonga zanaka, ny etapo manaraka miverina ho mpanompo. Zay ny etapy. Raha vao misitraka fotsiny ianao no mahazanaka anao, dia jereo dinio ny tantaran'ireo Korintianareo. Fa inona ny zavatra misy ao? Adilahy, fiafinafonana. Tsy manao kasikasy ny dika le fiafinafonana. Fa dikany hoe miafinafina, tezitra. Verina daholo ty fahalemena ity. Raha manontany ahy ianao, maninona no misy fahalemena tsy mety afaka ao anatin'ny fiainana satria ianao nijanona position zanaka, olona tambatambazana lava, olona paherezina lava, olona rahana arak'izay hatrety ihany. Jereo tsara nge zaza rehefa ataonao ohatran'izany, ka re izy mbola kely re izy, aza ataonareo an'izany ny zanako hoe. Jereo tsara ny zaza rehefa tao an'izany zavatra zany. Fa tsy mandeha amin'izay lony no aviny io ary mikorotana no aviny io, tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Satria manina narahanao araka izay sitrapony. Narahanao araka izay sitrapony, araka izay limitiny, araka izay fetrakeliny. Misy karazana olona ampianarina izy dia rehefa tsy metimety amin'ilay any manana le ankiziny ampianarina, afa tadavany eny sekoly vaovao ah. Le mpampianatra anay ohatran'izao dia iny raha nambokiny araka izay itiavan'le zaza azy. Dia aza gaga ianao amin'iny zaza iny raha tsy mandeha amin'izay lony ny fiainany rehefa avy eo. Satria manino? Olona tambatambazana foana. Olona rahana araka sitrapony. Zany ny Korintiana. Dia tsy mahavokatra zavatra tsara rehefa avy eo. Sisy Paoly niresaka ny bokin'ny Korintiana ihany izy manambara an'ilay izy. Ny fahafatesana ny miasa aminay ozy izy, fa fiainana ny miasa aminareo. Ina moa ny dikan'izay, zay ampahoriana mandraka riva. Fa ianareo arahana araka izay sitraponareo. Arahana moramora eny foana. Inona amin'ny vitany zareo? Zay zany. Ampahereza izy ny amin'ny vitany, ankorazeo izy ny amin'ny vitany. Dia androany an'izay tsika hiresaka ny tenin'Andriamanitra ary izara aminao. Raha ohatra ianao zany mbola tsy ao amin'ilay niveau 1 amin'ny fiarahana amin'ny Kristy, mbola le karazana olona matahotra na mbola le karazana olona mbola tsy maray ny fitiavan'i Kristy, ahafahanao mody ao aminy. Dia fotoan'androany amin'ny alalan'izany teny izany, tian'Andriamanitra ho tonga zanany ianao. Mety ozy ianao fangamo tsy efa zanany makaty am-piangonana, tsisy idirany. Tsy izay miditra ao an-tranonao rehetra dia zanakao daholy. Satria mara zany. Vao miditra ny tokoana ambaravarana, zanako ianao. Tsy possible zany. Zay nateraka ny kibonao ny zanakao fa tsy izay miditra ao tokantranonao. Te tahaka izany ihany koa, tsy hoe miditra atao tokantranon'Andriamanitra ianao amin'ny anarana rehetra zanany miaraka be. Eo ianao fangarongaro eo, izay koa zanaka, izay koa zanany. Matsiaro an'ilay fijoroana vavolombelona pasitera anankiray izay, zanakavavy anankitelo izy. Ny anankiray ianja, ny ray lanja, ny ray tsy tadidiko le misy ianja ohatr'izay zany fahatelo. Dia nanana mpanampy ray izy. Dia nanontaniany olona izy ny anaran'ilay mpanampy efa elaela tao amin'ny pasitera tao. Dia nasiany ianja koa le anarany farany. Tsy haiko na nataony manja na nataoko vanja, tsy fantatro ve fandeha. Fa efa elaela tao izy zany. Dia manampiarahany daholo hoe reto anankitelo reto mba te ho isan'ny zanaka pasitera fa efa ato foana miaraka ato hoe.
dia ahoana tsy mamahazanaka zanaka koa ka ayve mananjanaka vavy efatra pastery gaga dolo ny olona nefa tsy izy le anankiray fa olona ao an-trano fotsiny any mila tonga zanaka aloha tsy tonga atao trano fotsiny any efa tsara be zany efa tsara be miara-misakafo fa tsy le miara-misakafo ny mahazanaka fa lay ateraka Andriamanitra ny mahazanaka amen raha isao fitiavan'i Kristy androany mbo zanaka ira fa rehefa zanaka amin'izay tsika raha lasana bavy avy ny sitraka tsara ny tsiro sy ny amaminy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa manomboka hitanao fa voadona ny limity manomboka hitanao fa tsy tena mirehatra tsony atatoato na mety mirehatra fa ny fotoana henoko tenin'Andriamanitra mety mirehatra fa ny fotoana sasatsasany efa tsy tena efa manomboka matetetika mihira le hoe lasaizany etaetany foko vonizavana lalana misy zavatra efa mandeha souvenir sisy fa tsy tena mirehatra tsara tsony mila miditra nivo hafa amin'izay ianao ary fantatrao nivo hafa tsy hoe ny fantatritsika mantsy dia zao hoe nivo 1 mpintsotra nivo 2 vadika diakona mila manao diakona zany efa elaela tato mila manao diakona mila manao pidera manahoana liberté en pidera ao paster inavy ny condition fa hitsao amin'izay manomboka izao azoko le hoe mpanompo tsy an'le mpanompo tsy an'le nivoana mpanompo tsy hoe andeha hianatra an'izao aty andeha hianatra itoritena aty asesiko daholo ty andeha hianatra baiboly amin'izay zany manomboka izao apiditra vitesy manaraka tsy zany le izy fa inona le nivoana mpanompo tsy manaraka intsony an'ilay zavatra mety sy mifanaraka amin'izay mety amiko ao amin'ny boky Luka 4:40 mandeha ny 5:20 5:20 dia toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy Luka 14:25 anisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mangala ny rainy ny reniny vadiny zanany rahalahy anabaviny ena dia ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro 7:20 ary nazovony tsy mitondra ny azo fijaliana ka manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy niveau 2 atakalo fanandevozana indray ilay liberté andevony Israely tonga Jesosy nitondra liberté fa rehefa voaray ilay liberté mamerina ary manolotra ny tena ho andevy indray mba ahafahan'i Kristy mampiasa ny tenako azonao ve andevo le teo zany andevo tsy fidiny raha tendry zareo dia anao zay tiany atao izy fa le Andriamanitra ao an-danitra ohatra susceptible be mora tohana kely vao misy mihetsika kely ve raha dia aloha arahana tsy fidiny ty resaka ty fa le anankiray kosa novahana dia manolotra ny tenany amin'izay ho andevo araka ny sitrapony ary zay no lakile zay no niveau 2 jerenao tsara ny famonjena tsy mifamatotra amin'ny fitondrana ny azo fijaliana henonao tsara ve zavatra lazaika tsy mifamatotra amin'ny fitondrana ny azo fijaliana ny famonjena tsy mifamatotra amin'ny fanolora-tena ny famonjena fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena tsy izay mifady hanina no vovonjy fa marobe ny taraiky eto raha izay rehetra tsy navita 3 andro no miakatra dia tavela dia jereo izay bebe kibo rehetra fa dia efa taraiky nareo zany ny famonjena tsy mifamatotra amin'ny amidio ny fanananao dia omeo ny malahelo misy mauvaise interprétation ohatran'izany indray tsy zany ny famonjena tsy ity zavatra lazain'i Jesosy ity misy manaraka ka tsy mankala indray
tsy resaka fafoizana. Tsy resaka fafoizana mifanananao, tsy resaka fafoizana ny ankonanao, tsy resaka fiazakazana fitoriana ny filazantsara, ho tonga mpitory ny filazantsara manomboka izao, hanao pastera manomboka izao amin'izay voavonjy, diso lalana ianao. Tsy mavonjy zany zavatra any. Hanao diakona amin'izay voavonjy, tsy mavonjy zany. Hanao mpitendry amin'izay voavonjy, tsy mavonjy zany. Ary tsy etapy faharoa zany. Ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Ny etapy eo amin'ny Kristy tsy misy afa-tsy anankiroa, zanaka dia mpanompo, na zanaka dia mpianatra. Aizao aiza ianao amin'izao fotoana izao. Raha zanaka ianao ka mahatsiaro ianao limity ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, henonao fa misy zavatra tsy feno intsony any anatinao. Mila miditra amin'izay ianao amin'ny fitondrana ny azo fijalianao. Na tsy ianao amen na ianao dia izay fahamarinana. Mila miditra amin'izay ianao amin'ny fandavana ny tenanao. Zay ny tenen'i Jesosy eto, mankahalatra amin'ny aina ary. Raha ozy izy ianao ohatra mafy be zany fa alao za amin'izao ihany dia toy izy ihany ary. Libre ianao ka tsy teny aminao mihitsy hoe rehefa tsy lanja ny azo fijalianao ianao dia tsy ho any an-danitra ka. Fa rehefa tsy lanja ny azo fijalianao ianao dia azagaga fa dondona matetitetika ao. Ohatran'ny Korintiana. Azagaga fa misy fahalemena tsy mety resy. Azagaga fa matahoatahotra foana rehefa misy zavatra amin'ny tranga. Tsy fampitahorana zany. Na dia mampitahotra kely ihany ary. Fa milaza aminao ary manazavanao fotsiny ihany io zavatra amin'ny tranga ao anatin'ny fiainanao io ka. Ianao tsy matatokotrana amin'ny problema io, vovoataona kely lefa Jesosy. Tsy milanja ny azo fijaliana, tsy mandany tena. Zay ny antony zavatra. Mila miditra amin'ny niveau 2, level 2. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tsy zanaka mpisitraka fotsiny ihany, tsy zanaka mihinana fotsiny ihany, ny vokatsoa ao amin'ny raina rehetrarehetra. Fa tonga zanaka mpamokatra. Tonga inona? Zanaka mpamokatra. Jereo amin'izay re tantara fa iverintsika amin'ilay Korintiana faharoa toko 9. Miresaka mikasika an'ireto atao hoe Makedoniana ireto. Misy tantara-piangonana anankiroa amin'izay atao manomboka eo amin'ilay Korintiana daholo ilay fanambarana. Ny anankiray fiangonan'ny Korinto, ilay narahana araka sitrapony. Ny anankiray fiangona amin'ny Makedonia. Ilay nanolotra ny tena no andevo. Ilay nanolotra ny tena no mpanompo. Ndao iverenantsika vakina fa sao dia adinonao ny famakina izay nataontsika teo. Korintiana faharoa toko 9. Andiny voalohany. No anomboantsika azy. Ary ampahafantarinay anareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay nomena. Ty zany ilay fahasoavana niveau 2. Izay nomena tao amin'ny fiangona amin'ny Makedonia. Fa mifahoriana be izay nizantoetra azy no nitombony tsika rehetra afaliany. Fiangonana takiny ahoana amin'ny fiangonan'ny Makedonia? Fiangonana mahantra fa faly. Voaka ilay slogan zara. Pauvre mais heureux. Ka ilay izy atao anaty Baiboly. Pauvre mais heureux. Zany hoe tsy ao amin'ny nofo misy azy fa ao amin'ny fanahy. Mahantra nitombony ny fahoriana. Jerenao ao anatina position de faiblesse. Fa olona faly. Ao anatina position de faiblesse. Fa olona faly. Manao antsika ao anatina position de faiblesse. Olona faly ve isika. Sa olona malahelo. Mitady avotana. Mitady atsangana. Mitady lalana foana Jesosy io. Fa ahoana tompo. Dia fampaherezan-tena fotsiny. Fa marina izay. Rehetra fitondrana. Eny Jesosy marina Jesosy. Na dia tsy takatra ny saina ihary Jesosy dia marina. Marina. Niveau 1 ianao. Ny niveau 2. Faly miteran'Andriamanitra. Marina izay rehetra. Ilay ireny mitovy. Fa ilay fomba firana azy ny tsy mitovy. Ilay hira mitovy. Fa ilay fomba firana azy ny tsy mitovy. Zay mifandehan'io raharaha io. Ka izao aiza ianao? Ilay olona faly manompo an'Andriamanitra ve? Sa ilay olona isika eto ambony tany tsy maintsy mavokatra. Satria zay ny antony fidianan'Andriamanitra antsika. Zay ny antony antsoan'Andriamanitra antsika. Misy ilany, misy raharaha ilan'ny tompo azy tadidinao ilay afatra farany. Dia zana brika. Ka ianao tsy maintsy mavokatra. Fa ianao afaka mavokatra
mihoatra kokoa raha manolotra ny tenanao ho mpianatra Kristy. Ampietry ny sitraponao, ampietry ny konfornao, ampietry ny programanao. Raha vao mbola mifanaraka amin'ny programa zay zavatra mifanaraka amin'ny programanao ihany ny ataonao, entina mbavaka pastera, vavintsika raha afaka. Raha vao zay ny fomba fanomponao an'Andriamanitra, dia ozy aho ho any an-danitra ianao raha nateraka indray, amenina. Fa eo ihany foana ny fiainanao. Misy zavatra tsy tena mahazo vahana, satria tsika tsy natao amin'izany zavatra tsotsotra izany. Tsika zanak'Andriamanitra, misy voan'Andriamanitra ao anatintsika, miboiboika te hivoaka. Misy jiron'i Jesosy Kristy ao anatintsika, izay tsy manaiky ho atsofoka any ambany vata famarana zany. Manaiky izy raha atsofoka ho any, fa milazanao tsy ho alaise ianao amin'izany. Tsy hivelatra ianao ny amin'izany. Tsy hivelatra ianao raha rehefa misy ouverture ihany. Zay ianao vao ilaza ny amin'ny Jesosy. Jesosy eo ambany kafilalana amireto olona reto Jesosy mameo tompo mameo manana ny kely asivy ouverture fako tena nilaza Jesosy ihany ho vahaolana. Ikeo Jesosy fa io no mety amintsika. Fa Makedoniana tsy nitady ouverture. Tsy niteny izy rehefa manamanana izahay. Ny apôstôly zay zany le tantara reto tsy na fanangonam-bola ho an'ny kristianina mahantra any Jodia. Fa ry zareo tsy nanaraka ny fahalemeny. Le fahalemena ilay tsy fafahana manao. Le fahalemena le kely ny eo am-pelantanana. Fa ry zareo tsy nanaraka an'izany. Zany atao mitondra ny azo fijaliana avako malalako. Tsy manaraka intsony an'ilay mety aminao. Tsy manaraka intsony an'ilay mety amin'ny programanao. Tsy hoe andohalika rehefa salama ny lohaliko. Andohalika rehefa tsy fotsifotsy ny akanjoko. Andohalika rehefa nonanona fa zavoko be ty tena lekiboko zany tena midona le fa any amin'ny tsy mety aminao dia manompo ianao ary manolotra ny tenanao ianao ho andevon'i Kristy. Zany le atao hoe mpianatra Kristy. Ary milazanao any amin'izany lalan'izany no misy fifaliana hozy izy Makedoniana. Hafaliana be. Explosion de joie. Any anatin'inona? Fanolorana ny tena. Any anatin'ny fandavana. Any anatin'ny fialana amin'ny limity. Hatreto ihany ny vitako. Dia zay hoe zavatra nataon'ny Makedoniana toizantsika ilay vaky teny. Fa tamin'ny fahoriana be hozy izy izay toetra azy dia nitombo ny hafaliany ary ny hamafifantrany no nampitombo ny harenan'ny tsipony. Dia ny fahatelo ka vavolombelona hozy Paoly fa arak'izay zakany eny mihoatra noho izay zakany azy. Ary zany rehetrarehetra zany dia nataony amin'inona? Araka sitrapony ihany. Tsy faneriterena. Io ange mifamatotra amin'ilay Korintiana faharoa toko fahasivy etsapita etsy andiny fafitako any olona rehetra samy hanome arak'izay nian'ny fony. Fa niny han'ny fony Makedoniana. Tsy mifanaraka amin'ny possibilité-ny fotsiny ihany. Fa mihoatra lavitra noho izay zakany. Zany raha te ilaza aminao. Niveau 2 miaraka amin'ny Jesosy. Mihoatra lavitra noho izay zakanao. Fa ao anatin'ilay mihoatra lavitra noho izay zakanao, ao misy fifaliana, ao misy firehetana, ao misy fahafapo tsisy ohatran'izany. Zany mahatonga Paoly tena miresaka hoe vogeja manodidina zay fa tsy mety tery satria maninona zay mpianatra Kristy, zay tsy mpinotsotra, zay tsy zanak'Andriamanitra tsotra fotsiny, zay tsy manaraka filinana fotsiny rehefa afaka dia manao, rehefa tsy afaka dia manao, dia tsy manao. Zany tsy ambaratelo mihoatra noho izay zaka.
mihoatra no izay vita. Aza manaiky limiten'ny fahalemenao ianao. Raha tianao no tonga mpianatra Kristy. Averiko foana mifampatsiahivana. Safidy zany. Vovonjy foana ianao na mpianatra na zanaka. Safidy zany. Manahoana no tianao. Tsy fantatra ianao fa za tena manantena fatratra mihitsy an'ilay filazan'ny soratra masina hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Midira fa fifalian'ny tomponao. Izy ny tena hoe zanaka tsara. Satsay? Fa inao izy? Mpanompo. Serviteur. Misy zanaka ao miditra fotsiny. Mandrosoa fifaliana. Mandrosoa daholo mandrosoa. Fa tonga ilay mpanompo. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Matoky tany kely ataoko mpanapaka be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany angely itenenin'ny Paoly hoe ny miaramila manafika izy tsy mitady izay hafalin'ny tenany fa izay miantso azy ho miaramila. Raha tianao ny azo fahafaham-po eto ambonin'ny tany, raha tsy tianao ny renireny fotsiny eto ambonin'ny tany, esory amin'izay ny limity fanompoana. Esory ny limity. Raha nanana limitina fanompoana ianao isak'izao anao vavaka. Manao rehefa afaka, manao rehefa tsy afaka. Esory zany manomboka izao. Anao mpianatra manomboka izao. Anolotra ny tenako ho mpianatra manomboka izao ary araka ny sitrapoko izay. Araka ny sitrapoko izay zavatra. Andeha hody izay dia tafaraka pasteur anankiroa. Dia rehefa fampiresaka izay dia niresaka mikasika amin'ny problema amin'ny fanompoana sy ny fiangonana. Ny karazana olona famezivezy sy ny zavatra hita rehetrarehetra. Dia samy hafa ny tobila nandehanana izy fa niaraka sakafo izay dia fankahita teo dia fampiresaka teo zao e. Izy koa avy nanao fanompoana tany Tomasiny za koa avany zany. Ray tomobily izay na androso dia ray tobily izay verina. Dia ray kooperativa moa zany. Dia eo am-pisarana dia mifampitantara an'ilay olana sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra zany. Dia fampiresaka izay hoe tsy hita fa izay ilay fanompoana. Izay ilay fanompoana zany. Dia atrehana eo dia zako miresaka aminy. Ohatra izay mihitsy ilay fiainana miaraka amin'ny Kristy, tsika tena karazan'olona tsy mahay mipetraka. Tsy mba tahaka izay olona rehetrarehetra hoe mbo milamina fiainana dia atao izay mampilamina anazy dia mijanona eo izy fa tsy mahay mipetraka. Sokirina daholo ty karazana olana efa ito izao fa ahita problema ao anatin'ilay fanompoana mbola miditra ihany. Ary rehefa avy miditra ao masendra tafavoaka ny olona rehefa tafavoaka dia zara ary tafavoaka fa ny ianao verina miditra indray ianao. Efa fantatra ao fa ilay fifandraisana ampino dia tsy ilozan'ny olana. Fa ilay any an-tafonao mbola vonona foana voadona tamin'iny. Fa mbola verina indray ho domina manaraka. Ary mandra-piala eto ambony tany dia mbola vonona ho domina foana. Mbola vonona ho diso fanantenana foana. Mbola vonona ho tondroany olona molotra foana. Rehefa miasa ao anatinao fitiavan'i Kristy tsy mampaninona anao zany zavatra zany. Hoy Paoly niresaka hoe amin'ny voninahitra sy ny fafambaraka. Amin'ny lazasoa sy ny lazaratsy. Tsy hoe tratran'ny lazaratsy dia efa miezaka bezera efa manao zavatra rehetrarehetra ho anareo izay tsy mangatabolana ny ariary aminareo mikasika ny tantaran'i Paoly zany. Mbola zany ihany ny anaovanareo anay. Fa mbola verina foana indray amin'ilay lalana. Satria maninona ao no misy ny fifaliana. Ao no misy ny fahafapo rehetrarehetra. Rehefa manolotra ny tenanao ianao ho andevon'i Kristy. Ho fampisehoana ho amin'izay nilany ianao. Tsy afapo fotsiny ianao hoe zanaborika dia mijanona hatreo dia fa ilay zanaborika indray efa terina mody dia verina indray ilay zanaborika. Ho aizandray tsika Jesosy. Efa miomby ambony hazo fijaliana Jesosy, miandro eo ambany hazo fijaliana ilay zanaborika. Ny mpianatra rehetra zany ilay mpianatra mbola ilay tsy ao amin'ny tokony ho izy. Fa rehefa ilay mpianatra amin'ny tokony ho izy, tokony niandro teo pototry ny hazo fijaliana, fa ry zalahy tena mbola tsy nandray fanamasina izy dia lasa izy nandositra ny anankiray ary navelany ny akanjo fa lasa izy nandositra ny boridany. Mbola mpianatra tsy takatry ny saina. Fa rehefa tena mpianatra ianao, nahitanao problema raha fiarahana amin'ny Kristy sy fanompoana azy. Verina indray ianao manolotra ary any no misy ny fahafaham-po. Androany te-hizara aminao aza manao arak'izay zakanao fotsiny ihany. Raha tianao
mbola zanaka aloha ianao aza miazakazaka be nonohy tsara aloha nononeny zay fandehany eo raiso tsara masotoa amin'ny tenin'Andriamanitra masotoa miresaka masotoa miaino masotoa mandray fa rehefa henonao amin'izay hoe efa manomboka tratra ny limity mila manolotra momba ny tenanao amin'izay ianao ho mpianatra Kristy mitondra ny azo fijaliana mafesatra ty fahetiko sarotra ny miaina sy mifampizara mikasika an'izany tenin'Andriamanitra izay mety amiko intsony Jesosy tsy manompo anao tsony mba hitahina ny fiainako sy ny ambomboarana ny fiainako sy ny azoko voninahitra fa fambarakary no azonao rehefa le tenin'ny Paoly hoe ny fahafatesana no miasa atao anatinay fa fiainana no miasa ao anatinareo dia tsy haiko fa arakaraka anao sy ny tompo amin'izay fa mizara fotsiny ny asako dia safidinao sy ny tompo amin'izay izay tianao na hijanona ho zanaka tsotra na hiditra ho mpianatra amin'izay dia rehefa mpianatra ianao mba misy tombontsoa kosa aloha le izy aloha mba razana ihany le izy ohatra ny loza be foana le tantara iny ny tombontsoa ao anatin'ilay izy dia ny fanamasina amin'izay fanamasina plein profit misitraka tanteraka miasan'ny fanamasina amin'izay ianao rehefa manolotra ny tenanao hiara-iombo amin'ny Kristy plein profit ny fanamasina amin'izay ianao rehefa manapa-kevitra andravany lay limity lay fetra andravany iny amin'izay ary ny tombontsoa manaraka dia ny accompagnement ny fitantanan'Andriamanitra raha ny tokony ho izy ty tantarany Korintiana faharoa toko fahavalo ity le tantarany Makedoniana zany zay azo natao ihany no natao zay azo nomena ihany no nomena fa rehefa nanolotra mihoatra ry zareo dia Andriamanitra miaccompagner le fampanantenana tsy hoe manome mihoatra dia ho hitanao fa tsy lany ny dilo ilao anaty tavoara dia tsy ritra ny koba ambata tsy andro ny Eli tsony zao fa mety lasa le teo dia tsy tonga mihitsy le ray ahoana ary zany fa nga ohatran'izany izy azo ny anantena be hoe tena raha vao manao an'le zavatra tonga dia tena voninahitra tsy voninahitra ny ambadika fa na misy ampelantanana na tsisy ampelantanana io le accompagnement misy fifaliana misy tsy mamoaka io tsony mbola trohanao ataonao sotsotominao ohatran'iny efa tokony hinana vetikany zany ny tenen'ny Paoly mihitsy amin'reto Korintiana reto na rehefa tokony homena vetikany mbola ronono ihany mandraky tiany androany aiza moa nareo no faly aiza moa nareo ny rihatra aiza moa nareo ny afana Navatr'Andriamanitra amin'ity andro androany ity raha lasa anabala dia ireo ny toerana misy anao dia mila miakatra position amin'izay mamindra amin'izay tsy limite intsony aza limite ny aretina intsony manomboka androany izay marary rehetrarehetra na marary ary dia mavita manombo toery zany limite zany sarotra zany afatra zany tsy en forme ianao aza miteny tsy manomboka androany hoe fahasalamana afako manombo anao fa teny iny ny tombo amin'izao tsy fahasalamako zao anombo anao amin'izao olako tsy mety mivazao no anolorako ny tenako anombo anao amin'izao fakelezany karamako zao dia mbola anao mihoatra amin'ny fanomezana azonao ve le izy misy limity mipetraka fa ianao mandany limity ary rehefa mandany limity ianao tsy miandrandra hoe satria ny karamako ohatrao dia rehefa mameoatra zao zany lasa ohatran'izao le izy dia ny tompo manao an'izao tompo manao an'izao na anao inona ianao na tsy anao inona reseko ny limity taloha ny limity vita kady soma tsara mihitsy hoe ty zao ty zao ty zao ty zao rehefa zao natao koa ity sisan'ny rakitra azoko atao izany fiainana ray manontolo mihitsy ary tena andramana mihitsy le izy ary tena iainana mihitsy le izy ianao mihitsy manapa-kevitra hoe na dia milimite ay ary ny fiainana dia tsy azonao limite na ary fiainana fa za nompony Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay vitako za ihany koa ny dimbin'ny Makedoniana mbola misy Makedoniana amin'izao
Vavaka isika androany dia samy mijery ny toerany anatrehan'ny tompo. Dia samy mandenika ny lalana tokony izorany. Hijanony amin'ny toerana anankiray. Zay hiakatra amin'izay. Raha mbola teo amin'ny toeran'ny mpanompo ianao ka tsy henonao hoe raha tahoatry ny fahaverezana ny vavahanao. Raha iso ny fitiavan'i Kristy androany dia midira ho zanaka. Raha zanaka ianao, aza manaraka ny maha ianao anao intsony. Aza manaraka ny limitinao intsony. Fa mila mihoatra ny limity isika amin'ny lafiny rehetra. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.